Lina mandrakariva ny oerabananao afaka miara-mandinika ny tenin'Andriamanitra sika itoy amin'ny fandalinana ny tenin'ny tompo ary indrindra moa amin'ny zay ahatonga ny fiainam-panahintsika hifanaraka mandrakariva amin'ny hevitry ny tompo ao amin'i Kristy Jesosy. Ny epistily amin'ny Galatiana ihany mbola diniantsika manomboka amin'ny 5 sika anio andininy 7 ka hatramin'ny andininy 9. Alohan'ny amakitsika izany dia averintsika kely ny lesona zay fandraisitsika omaly sy hatramin'izay tsara ihany manko ny verenana izany mba hampitoetra tsara sy hampahazava tsara amintsika ny toy ny lesona. Fa ny epistily amin'ny Galatiana dia nosoratana ho an'ny olona tany Galatia zay nidiran'ny jiosy ka nilazany hoe tsy ampy ny famonjena nentin' Jesosy zany raha tsy forana ianareo. Raha tsy forana satria ny famorana dia ao anatin'ny lalàna ny men'Andriamanitra ny Abrahama. Zany hoe tsy ampy ny famonjena nentin' Jesosy fa tsy maintsy ampiana asan-dalàna zay ianao vao tena voavonjy. Ary i Paoly apôstôly dia tena manohitra an'izany ka milaza kosa hoe ampy tanteraka ny famonjena nentin' Jesosy ary izay ny tena famonjena azy. Ny asa nataon'i Jesosy ny famonjena ahy fa tsy ny asa ataon'ny tenako. Ary zany no filazantsara nentin'ny Paoly hoe voaombo tamin'ny hazo fijaliana Kristy nitondra niozon'ny lalàna mba ho marina eo anatrehan'Andriamanitra aho noho ny fisoloan'i Jesosy tompo ahy. Rehefa izay nefa le izy efa mino ahy zany fa ny tompo no ny solo ahy, Kristy no maty ny solo aliko ambony hazo fijaliana, de toizan'ny Paoly apôstôly amin'izay zay tokony ho fietsika ato aoriana, tsy any aloha fa aoriana ny fanekena ny famonjena nentin' Jesosy tompo sy nandraisana ny fanahy masina dia nahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Ny olona itenenan'ny Paoly zany azavainy amin'ny manaraka eto dia ny hoe ianareo de efa nantsoina, vakitsika ny 7. Efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy. Zany hoe ho an'ny olona efa nantsoina ho amin'ny fahafahana. Ary ny olona efa nantsoina ho amin'ny fahafahana no toroany hevitra. Fa tsy ny olona mbola vao ho afaka, fa ny olona efa nantsoina ho amin'ny fahafahana, efa miditra ao anatin'izany fahafahana izany. Ko alohan'ny andiniantsika izany dia mbola iara-mivavaka isika aloha. Andriamanitro, misaotra anao zay raha mbola afaka manao indray zao fiarahana mandinika ny teninao zao, afaka manana fotoana handiniana izany. Sambatra ny fonay tompo, tena tsaroanay mihitsy ny fahasambarana, zany hoe ianao Andriamanitra no mampianatra anay. Mitady mpampianatra anie zahay eto amin'ity zao tontolo zao ity mandany vola be zay makatsy makary mianatra, nefa ianao Andriamanitra no mampianatra anay maimaim-poana ankehitriny. Andriamanitro, misaotra anao noho ny teninao hoe azona ianarana, azona idiniana. Mangataka aminao anefa zahay, aoka lay mpanompo tsy mahasoa zay rainao hanazava ny teninao, mba ho azavain'ny fanahy masinao tokoa, ka tsy ny heviny, tsy ny fahalalany, fa ianao fanahy masina mihitsy no ampiteny azy mba hitondra fiainana araka ny fanahy ho anay ny teninao Andriamanitro. Amin'ny anaranao Jesosy tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Galatiana 5:7 ka hatramin'ny 4. Amin'ny anaran'ny tompo Jesosy no makitsika izany. Fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy ho entinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifanompo amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny ray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, tandre mifandao mifandringana. Fa hoy zaho, mandehana araka ny fanahy, de tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo. Ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazonareo manao arak'izay zavatra tianareo,
fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna, fa miariary ny asan'ny nofo de zao: fijangajangana, faalitona, fijejojejona, fanimpoatsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandanina, fisarahana, fitokoana, fialonana, famamona, filalaovandratsy, ary ny toy izany zay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao zany di tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, fahamoram-panahy, fanaovantsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa zay any Kristy Jesosy de efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velo ny fanahy isika de aoka andeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy andrany tena foana ka ifampiaika sy ifampialona. Efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy. Ny kristianina ary de olona nantsoina ho amin'ny fahafahana fa tsy ho amin'ny fanandevozana. Ary io fanafahana io de tsy afakory fa ny fanafahana Kristy atsika tamin'ny fanandevozan'ny lalàna, ny fanamelohan'ny lalàna. Efa maty Kristy ny solovonatsika, ko de afaka isika eo anatrehan'ny fanamelohan'ny lalàna. Zao anefa ho izy afaka tamin'ny fanamelohan'ny lalàna ianareo, satria efa maty ny solo anareo teo ambony hazo fijaliana Jesosy Tompo. Kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo izany fahafahana izany. Eto zany dia ambarany Paoly fa misy mpitaridalana roa, ny nofo sy ny fanahin'Andriamanitra. Ambarany tsara zany. Ary ny olona zay tarihin'ny nofo dia mbola tarihiny ho eo ambanin'ny lalàna ihany zany olona zany. Tarihin'ny nofo izy, haninona handika lalàna. Zany nataon'ny nofo. Ary tsy afaka mihitsy tsy handika lalàna izy. Ary zany natonga ny Paoly ana hoe olo-mahantra hoe ato anatiko ihany ny fitiavana anao ny tsara saingy ty nofo ity de manandevo ahy ity. Ary zany tokoa ny olona mbola tsy nafahana. Fa ny olona efa nafahana de tsy andevo ny nofo intsony izy. Ary inona no vokatry zany amin'ny fiainany? Zao no voalaza hoe mifanimpo amin'ny fitiavana, satria tanteraka amin'ny teny ray ihany ny lalàna rehetra. De zao tiavany namanao tahaka ny tenanao. Hitantsika teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy Tompo izany. Teo amin'ny fiainan'i Jesosy Tompo nahitantsika zany herin'ny olona tarihiny fanahin'Andriamanitra zany. Fa mahay manatanteraka ny lalàna izy, tsy terena fa nahimpo vokatry ny fitiavana. Izany no ankatoavany ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny olona araka ny nofo ihany zay mitady hovonjena araka ny nofo, de miezaky izy mba hanaraka ny lalàna, nefa tsy hovonjena am'izany izy. Fa ny olona zay nefa nafahany Kristy kosa, de zao no mibaiko azy lalàm-pitiavana. De hoy Paoly hoe satria tanteraka am'izany ny lalàna. Jesosy Tompo ve? Na tanteraka izany izy fa tsy misy fitiavana lehibe no zao izy, de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany, tia ny namany, mihoatra
noho ny tenany Jesosy tompontsika. Zany no olona tarihiny fanahy. De hoy Paoly hoe, hoy zaho mandehana araka ny fanahy de tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Eo zany ny olona izay navotany Kristy, manaiky ny famonjena vitany Kristy ka nafahana tao ambanin'ny lalàna, de olona manaraka ny fanahy masin'Andriamanitra, olona tarihiny fanahy masin'Andriamanitra izy. Mandehana araka ny fanahy de tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Zay tarihiny fanahyn'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ary eo ny mahazava-dehibe ny tsy maintsy nanomezana ny fanahy masina, tsy maintsy nomena ny fanahy masina. Ary Jesosy tompo aza nylaza hoe aza miala ao Jerosalema aloha mandra-panahy ianareo ny hery, anay ny fanomezana ianareo dia ny fanahy masina. Azo hery ianareo milatsaha ny fanahy masina aminareo. Ary zany no tokony hafantaranao hoe efa nandray ny fanahy masina tokoa ve ianao, efa nandray le fanavaozany fanahy masina ve ianao tamin'ny finoanao an'i Kristy Jesosy. Fa rehefa zany, zao ny torohevitra, ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, misy ady zay tsy maintsy atrehinao, satria mbola ato amin'ny nofo ianao, na de olona tarihiny fanahin'Andriamanitra azy. Saingy izao tsy anakery aminao io nofo io, satria ny fanahin'Andriamanitra ao anatinao ao de misy vokatra hitan'ny olona, vokatra tsapanao. Eto de ny hoe raha tarihiny fanahin'Andriamanitra ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna, tsy lalàna intsony no manery ianareo hoe tsy maintsy manao an'izao anao, tsia. Fa le fanahin'Andriamanitra ato anatinao ato de miteraka fiainana ambonin'ny lalàna, tsy fehezin'ny lalàna intsony, fa ambonin'ny lalàna, tsara noho ny lalàna aza. Fa ny lalàna de natao ampiseho ny asan'ny nofo. Ary inavy reo asan'ny nofo reo? Fijangajangana. Ny lalàna manao aza mijangajanga. Fa lay nofo de mandeha am'izany ihany izy, manam-poro fa tsy afaka manavitra tenany mihitsy ny mpanota, tsy afaka. Saingy zao, ianao zay efa novonjena kosa, mitazana very ambony ery ianao, hoe ireo ny fiainako teo aloha, inona ny fiainanao teo aloha, tsy ao ambanin'ireo tsony ianao, tsy andevozin'ireo tsony ianao. Natao azany hoe aza mijangajanga, efa tsisy dikany aminao tsony zany, satria tsy ao anatin'izany tsony ianao, efa olon'afaka ianao tao amin'i Kristy. Ka inona ary? Zao ny voalazany hoe, na izany aza ozy zao fataro, ampahafantarana nareo kristianina, miariary ny asan'ny nofo, fijangajangana. Am'izao fotoan'izao de tsy ilazainy intsony ty fijangajangana ty. Zany de fa tsisy dikany intsony zany e, tsisy amin'ny olona zay eo ambanin'ny lalàna, de mba mezaka ihany izy hiala am'izany, fa tsy afaka izy. Ianao zay fa nafahan'ny tompo, tsy eo ambanin' zany lalàna zany intsony, de mitazana every ambony foiry fotsiny ianao. Fijangajangana ve? Fa tsy ao tsony izy e, tsy ao tsony izy. Falitona, fijejojejoana, fanompoatsampy. Ny mampalahelo de zao, misy olona milaza ny tenany olon'afaka, kanefa de mbola manompo sampy de milaza hono izy fa olon'afaka. Milaza izy fa olon'afaka nefa de mbola andevoziny fanompoatsampy, de olon'afaka ve izy am'izany? Tsia tompo. Ary zany nahatonga ny Paoly hoe tandremo. So misy mahalasanareo babony amin'ny filozofia, fampianarana voatolotry ny razana. Ary eto de ambara tsara mihitsy, fijangajangana, falitona, fijejojejoana, fanompoatsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafina, fifandirana, adila, fiafinafonana, fampiandanina, fisarahana, fitokoana, fialonana, fimamoana, filalaovandratsy. Ary ny toy zany zay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny ko fa izay manao zany dia tsy handovany ny fanjakan'Andriamanitra. Azontsika ataony manao hoe fanompoatsampy kristianiny, famadiana kristianiny, fa nga nandeha tavangana Coca-Cola nga anao taonao kanefa divainao anatiny izy nao Coca-Cola io. Tsia tompoko, tsia. Ary eto de avana marina mihitsy ny hoe ny olona manao zany rehetrarehetra zany de olona mbola ambanin'ny lalàna izy, ary mbola andevo ny nofo izy, nofo no mitarika azy am'izany. Ary de ozy hoe tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra ianao raha mbola manao zany, tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Mety hevitra ny tenanao ianao hoe tsy ao ambanin'ny lalàna tsony aho, tsy andevo ny lalàna intsony aho, kanefa mbola hanameloka anao le lalàna, raha mbola manompo sampy ianao,
satria voalaza hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Ko satria anao mbola manompo sambo de mbola nameloko anao ny lalàna, efa noelohina tao am' Jesosy anefa zany, mba tsy hoelohina intsony ianao ary tsy hijanona intsony am' fanompo-tsampy, tsy hijanonao intsony ianao fa omena lay fanahy ny fahafahana ao am' Kristy Jesosy. Ary zany tsy maintsy andiniantsika hoe aiza marina aho ty, tarihin'ny nofo aho ve sa tarihin'ny fanahin'Andriamanitra. Ary ireo teny voalaza ao reo dia amafisin'ny tompo any amin'ny Apokalipsy boky farany indrindra, Apokalipsy 2:9, fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanahody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany any anatin'ny farimy rehetra avy solfara. Izany no fahafatesana faharoa. Ary zany nahatonga ny Petera koa hilaza sy hanamafy amin'ny epistily zay nisoratany hoe ampy zay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaony jentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejejona sy ny faniriany ratsy sy ny fimamoana sy ny filalaovany ratsy sy ny fisotroan-toka ary ny fanompo-tsampy zay fady indrindra. Ny olona araky ny nofo dia mandeha am'izany izy, satria izany ny olona mbola elohy ny lalàna ary tsy avela ny lalàna, idiny ny lalàna ao am' fahaverezana. Ny olona mandeha am'izany. Ary de tokony eritreritra isika hoe mba efa kristianina ihany aho, mandeha araka ny nofo avy sa manaraka ny nanafahany Kristy aho. Fa inona kosa ny vokatry ny fanahy masina? De ny fanahy masina izay mitondra fahafahana, zay toeran'ny fanahiny Kristy, ny toeran'ny fahafahana. Ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po, fahamoram-panahy, fanaovantsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Nahoana ny miaina am'izany? Satria reo fiainana araka ny nofo teo aloha ireo, zao mivolaza ny 5:20 hoe zay ihany Kristy Jesosy de efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany ireo fiainana teo aloha rehetrarehetra reo, zay tato amiko reo, ny ainako reo tamy mahajentilisa de efa nomboana teo amin'ny azo fijaliana niaraka tamy Kristy reo, efa maty reo amiko, maty reo. Fa izaho kosa efa vely ny fanahy aho ankehitriny. Ny kristianina dia mandeha araka ny fanahin'Andriamanitra, araka zany fahamasina ny fanahin'Andriamanitra zany. Ka averiko indray fa eto dia tsy ny hoe mba hanamasinako ny tenako no tsy hanaovako an'izao, fa noho ny fahanamasinany ny fanahy masinahy de tsy miaina am'izany intsony aho, tahaka zany to ianao rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao de mandeha araka ny fanahy. Ary eto ry havana dia mazava loatra, eo ny mahatonga ny fanenjehana, eo ny mahatonga ny tsy fitiavan'ny olona ny tena, satria raha ny fijangajangana ny mahafinaritra azy, ianao tsy ao anatin'izany tsony. Raha ny fanompo-tsampy ny aina ny fianakaviana nandritra ny taona maro, ianao tsy ao anatin'izany tsony. Raha vao mba mananatra an'izany ianao de mianan-kendry ny filazany ianao. Raha vao mba mananatra ny am'izany ianao de tsy mety, satria mitsongoloka ny fijeriny ianao, fa ianao nga tsy olombelona tsony, ianao ene mbola malagasy ihany ve ianao de hiala am'ty sy hiala am'ty. Zany ene ny tenin'ny olona aminao rehefa ianao ny ala amin'ny fomba nrazana toerin'ny fandehanana araka ny fanahy. Ary noho zany dia adidintsika amin'ny mahafahazavanatsika ry kristianina ny mandeha araka ny fanahy, satria zay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ary ireny fomba ny nofo ireny, ny lalàna ny milaza hoe meloko ianao raha manao an'izao, meloko ianao raha manao an'izao, ary de meloko ianao anatrehako, ireny eneka efa nomboana tamin'ny fiainanao efa maty niaraka tamin'ny Kristy ene reny. Ka rehefa niara-natsangana tamin'ny Kristy ianao, satria niara-natsangana tamin'ny Kristy ianao, de miaina amin'ny fiainam-baovao. Raha misy olona ao amin'i Kristy de olom-baovao izy. Ka inona ny fiainany? Fiainam-pitiavana ny fiainany. Ary ny mahatonga azy itony ny filazantsara, fitiavan'ny namany tsy ho veriny,
Ny mahatonga azy hitaona ny olona anatona any Kristy fitiavany namany tsy overeny, ary ny mahatonga azy tsy hanaraka ny fanaon'ny namany satria tarihin'ny fanahin'Andriamanitra izy, ka iaretany ny fanenjehana ataony namany azy dia ny fitiavany an'ireo namany ireo ihany. Satria indray androany dia atsiaro ireo namany ireo hoe to marina tokoa ny azy kity, saingy izao ry havana, atsiaro zany izy ireo any amin'ny helo, any amin'ny farihany rehetra avy sy ny fara. Raha ny ainany araka ny nofo izy, tsy niala tamin'izany fanandevozan'ny fahotana zay nanamelohan'ny lalàna azy izany, tsy mba nandray ny fanahy ny fananganananaka, na tonga azy ho olom-baovao, na tonga azy iaina amin'ny fitiavana sy ny fifaliana ny fiadanana ary ny fahamarinana ao amin'ny tompo, satria tsy mba nandray izany izy. De ho tonga saina ihany ane izy ndray andro any, ary zay ny mahatonga ny olom-bavonjy hitomany ho an'ny piraita-po aminy, mitomany ho an'ny ankohonany, mitomany ho an'ny fireneny, satria ahatsiaro tena ihany izy ndray andrano hoe marina zany, saingy zao ho diso aoriana loatra. Rehefa tanteraka ho aminy hoe fa ny osa sy ny tsy mino ny vetaveta, ny mpanompo sampy, ny mpakavatony sy ny karazany ho any amin'ny farihany rehetra avy sy ny fara, any izy vo ahatsiaro tena, diso aoriana loatra zany. Tahaka n'ilay mpanan-karena efa ny mielo vo mibebabebaka hoe mba iraro hoe Lazarosy ampibebaka ny rahalahako hoe tara loatra zany. Ary izany tsy maintsy anontaniana tena kehitriny hoe inona no antoko ny famonjenanao? Moa ve ny fiezanao ankatony lalàna, sa ny finoanao fa maty ny soloelokanao teo ambony azy fijaliana Kristy? Raha ny fankatoavan-dalàna no heverinao famonjenanao, de maty foana Kristy, tsy ilainao zany Kristy, de fa nianjera ny ala tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao. Fa raha ianao kosa nefa no mino fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatozao anao, Andriamanitra no nanomeny zanany isolovonanao, maty ny soloelokanao teo ambony azy fijaliana, ka nanome anao ny zanany ho lay avitra isolovonanao, sy nanolotra anao ny fanahy masina zay nomena ny zanak'Anatsangany, de izany fanahy masina izany kosa no tokony hitarika anao, ho tia ny namanao. Fa izany ny fahataterahan'ny lalàna marina, tia ny namany izy, mitady zay ahasony namany izy, tsy ahasony tenany ihany fa ny ahasony namany. Zao nefa ny zavatra misy, ny nataony reto jiosy avy any Jerosalema ireto, everiny fa manasony namany izy, raha mamerina ny namany eo amban'ny lalàna indray, satria hampanameloka an'ireo namany reo indray. Misy olona zay mety alay-panahy hoe ka fitiavako anareo eny, ny mahatonga hanery anareo hoe tsy maintsy atao an'izao anareo, tsy maintsy atao an'izao anareo e. Paoly apôstôly dia nanoratra ho an'ny Romanina, ary momba n'izany no antony nanoratany hoe misy manao aminareo izy, zao ny voalaza amin'ny Romanina 4:20, samy tokony andeha am'izay inono ny olona ozika zao, raha ohatra ka momba ny fihinanana sy ny fisotroana, tsy am'izany manko ny fanjakan'Andriamanitra ho izy, tsy hoe aza mihinana n'ity, aza mihinana n'izao. Aoka ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana, ary aoka ny tsy mihinana tsy tsara ny mihinana. Io moa de le hoe zava-padina isan-karazany teo aloha, ary na petera aza moa tam'izany dia tsy hinana an'ireo aho izy, hozy ny tompo hoe zay fa no amasin'Andriamanitra aho ka tsy ataonao fady. Ny anankiray manao ny andro anankiray mihoatra ny anankiray, ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra mitovy, aoka samy hatoko tsara amin'ny sainy avy izy rehetra. Io de le hoe voaloham-bolane, sabate sy ny karazany. Satria rehefa ao amin'ny Kristy ianao de tonga olom-baovao, ka tsy zany intsony ny famonjenanao, ary ny fanomponao ny tompo dia ny fiainanao manontolo, ny andronao rehetra, ary de tsy tokony hifampitsara intsony nareo izy. Ary zany nahatonga ny Paoly hanizingizina any amin'ny Kolosianina mazavany hoe aoka, Kolosianina 2:9-10 hoe ko aza vele hisy tsara nareo ny amin'ny fihinanana, na ny zavatra sotroina, na ny andro firavoravoana, na ny voalohambolana, na ny sabata. Fa aliko ny zavatra ho avo zany rehetra zany, tena ny dia Kristy. Rehefa ao amin'ny Kristy ianao, ny zavatra rehetra de fa nomeny ny tompo anao zany, ary ny famonjena de fa anao zany. Saingy izao
na ao amin'ny Kristy ianao tonga olom-baovao ka na tsy afaka intsony iaina araka ny nofo ianao ka anao ny fomba n'izao tontolo zao, satria efa nomboana tamin'ny hazo fijaliana ny fanao n'izao tontolo zao. Mazava eto ny fijangajangana, ny fimamoana, fisotroantoka, ary ny zavatra anankiray zay mampalahelo manko ry haviny lizao. Raha tsotra nga ianao ka hoe nanao sonia hoe ho croix bleu, tsy ny hoe misotro divay tapaky ny vera kory ny mahampanota anao, fa saingy zao manafy ny tohina ny kely finoany zany ary de tsy tianao atao. Fa ianao ny raha misotro tapaky ny vera ianao de ry zareo roboky takely ny sotrony, 2 litra aza de mamy izy vao miala tao, ka ianao aza kristianina misotro ka. Ary zany nahatonga ny Paoly laza hoe raha ny finanako ena no anafy tohina ny rahalahako de tsy hinan-kena kory aho mandrakizay. Fa ny zavatra zay ataoko ty zao, hanao zay amonjena an'io rahalahako io aho, ataoko zay avavonjy azy, zay anekeny any Kristy mba handraisany fiainam-baovao ahafahany amin'ny fiainana araka ny nofo, fandehanany araka ny fanahy. Engany ry havana, zao fanazavana ny amin'ny fiainana no avaozinao amin'ny Kristy Jesosy izao, de ahatonga antsika andinika ny tenatsika, ary ny filamatra zay tediavin'ny tompo tanterahina moa zany hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, tsy lalàna hakatoavina azahoana famonjeny zany, fa didim-pitiavana kosa ho tanterahany zay efa nanray ny famonjena. Ka ny fitiavako no entiko mitory ny filazantsara, ny fitiavako no entiko miresaka amin'ny namako rehetra, tsy anesoneso azy na itsara azy aho, tsia na mamo azy izy, tsy tsara azy amin'ny fahamamony aho, fa hanambara aminy kosa ny amin'ny hoe tian'Andriamanitra hovonjenany ianao hoe ho afaka am'izao fandevozanao zao. Enganie, raha mbola misy gadran'ny fandevozany ny asan'ny nofo, de anaiky ny fanafahany Kristy izy, ary ianao zay fa tonga olona afaka kosa mivavaha ny namanao. Fa zany ny fitiavana, tahaka ny tiavan'ny Kristy atsika no ifakatiavatsika sy itiavatsika ny namantsika kosa, mba ho voninahitr'Andriamanitra ny fahavelomantsika amin'ny fanahy. Vavaka sika. Mpisaotra tompo noho ny teninao no menao anay androany indray, mampahery anay hitoetra amin'ny fitarihan'ny fanahy, mba ho velona araka ny fanahy izahay, ka tsy hahatateraka ny filan'ny nofo, ary mba ho hitan'ny olona alainy tahaka ny fiainanay, satria ianao Jesosy tompo no ilay nitsangana tamin'ny maty ka nanangana anay koa, mba ho tonga olom-baovao sy anjary fahazavany amin'izao tontolo zao. Ho voninahitra ny androm-pahavelomanay ry tompo, amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.